Lafa mavaoafa tanteraka kosa indray nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy anivon'ny Confucius Ankatso teny ny fanofananaiarahana teknisiana Malagasy misehatra eo amin'ny tontolon'ny harena ankibon'ny tany sy ny jeolojika iarahana amin'ny repoblikan'ny sinoa moa zany ity fampihofanana ity mandritra ny tapa-bolana no hanatanterahana izany ary manam-pahaizana sinoa no manome ny traikefany ho an'ireo Malagasy izay manaraka izany fiofanana izany. Teknisiana Malagasy piasan'ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany pisehatra eo amin'ity sehatra ity misy 7 no anaraka fiofanana momba ny teknôlôjia momba ny harena ankibon'ny tany sy ny jeolojia izay omendreo manam-pahaizana sinoa. Anampy betsaka andreo teknisiana Malagasy ny fiofanana no i Chine izay manana traikefa manokana momba izany. République populaire en Chine dia manana traikefa manokana amin'ny resaka an'izany les recherches en ressources minérales ny resaka zay misahana zany raha mety amintsika ny tenena secteur minier ary fantatsika fa mba ahafahana mahafantatra tsara hoe aiza ho aiza misy harena ankibon'ny tany zay atao hoe matra sy en quantité ahafahana trandrahana zany dia ahafahana manorina asa ahafahana mampiroborobo ny économia dia mila anireny recherche sy anareny ka ny teknisiana atsika zany dia afaka zany isehatra an'izay miaraka amin'ireo to expert avo avy any Chine mandritra ny tapa-bolana ny atao hoe stage de formation iarahana zareo ifampizara amin'ny zava-misy aty amintsika ary indrindraindrindra hijery hoe ahoana fahaiza-manao andry zareo sinoa sy ahafahana raisitsika traikefan'ny teknisiana Malagasy. Fanamafisana fahaiza-manao fizarana traikefa ireo no isan'ny tanjona ao anatin'ny fanofanana. Efa 12 taona izao no nisian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Chine sy Madagascar momba ny indostria mikasika ny harena ankibon'ny tany. De la Commission géologique de Chine, les ateliers de formation à l'étranger sur la géologie et la technologie minérale de Madagascar en 2018 sont officiellement ouverts aujourd'hui. Nanomboka androany ary tsy farana raha tsy ny 7 volana Jolay ny fanofanana izany hoe aharitra 20 andro ity fifampizarana traikefa ity.